ny fahotana teo amin'ny fiangonana. Izay no voahevitra amaranantsika ny herinandro anasakanao hatrany mba haharitra hatramin'ny farany. Faliana mandrakariva ry mpiara-midinika ny namana no azahoako indray miantrano ao aminao, mitafa aminao, koa dia miarahaba antsika rehetrarehetra indray. Faly andeha mba hifanofa hofatanana, hosolo ny fifandraisan-tanana, ary dia manonona mandrakariva aminao sy ny ankonanao ny fiatanany tompony ho amin'ny tsirairay avy. Dia ry hiaraka hivavaka izy nikehitriny. Ray be fitiavanao, tena tianay loatra ianao, satria resy lahatra izahay fa ny fahasoavanao no mbola matoy izao anay, ary ny famondramponao no tsy nalandritra ny tsirairay avy. Vaovao isa-maraina izany, fahagagana loatra ho anay izany, satria tsisy herinay natanjakay fa noho ny avy aminao irery ihany. Misaotra Andriamanitra. Misaotra ihany koa ny amin'ity fandarana ity, misaotra ny amin'reto mpiara-midinika namana rehetrarehetra ireto. Ankehitriny ary dia mangataka anao hatrany izay mba ho vita fihavanana aminao, aoka mba ho kisehanao ny tsy fahatanterahana rehetra. Ary raha andinika ny tenao ry izay ankehitriny, dia ny fanahinao masina kosany no ampitoerinao anty-amponay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tamin'ny herinandro ity isika dia niresaka be dia be ny olana izay nitranga teo amin'ny fiangonana. Ary tena olana goavana satria hitantsika tao ny falitom-pitondran-tena, hitantsika tao ny amin'ny fitsangatsangana sy zavatra maro samihafa, kanefa hitantsika tao ihany koa ny taridalana ny torohevitra izay napetraky ny apôstôly Paoly hamahana an'izy ireny. Azonoana fa betsaka ny zavatra voaraintsika tao anatin'izy. Omaly asika dia mbola nitenenin'ny Paoly manao hoe mandosira ny fitsangatsangana, dikan'izany hialao lavitra. Raha azo atao hialao lavitra, mandositra, ny dikany hoe mandositra, tena miataka lavitra. Ary nitenenin'ny Paoly dia izao izy hoe ho fantatrareo fa ny tenanareo dia tempol'ny fanahy masina. Dia ilay andina tao tadina no iverenantsika. Korintiana voalohany toko fahaenina ka ny andininy faha 8:24 manao hoe ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempol'ny fanahy masina, izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra, ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Betsaka ny olona tsy mahatsapa fa hoe manana fanahy masina izy. Misy olona miteny mihitsy nareo tsisy fanahy masina, ry mpiara-midinika namana. Diso izany fomba fiteny izany. Ny tena azo antoka dia izao: ny fanahin'Andriamanitra dia efa ao anatintsika, efa azontsika tamin'Andriamanitra izany. Aoko resy lahatra amin'izany isika. Olom-boavidy ianareo, ary satria olom-boavidy isika dia ny fanahin'Andriamanitra efa nampitoerina aty anatintsika tsirairay avy ao anatinareo, fa ny andro sisa azontsika atao mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Tamin'ny herinandro ity dia mahaliana ny fitanisan'i Paoly rehefa hotana teo anivon'ny fiangonana, izay mifanindran-dala ny fanompoan-tsampy, ny fimamona, ny fitsangatsangana. Hitantsika izany rehetrarehetra teo anivon'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Ary izao no voalaza ny amin'ny Korintiana voalohany toko 5, andininy 10. Nefa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao na ny mpierina sy ny mpanao ankerina, ny mpanao mpisampy, fa raha izany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. Fa ny nanoratako taminareo dia mba tsy haroharonareo aminy raha misy atao hoe rahalahy nefa mpijangajanga, mpierina, mpanao mpisampy, mpanao ratsy, mpimamy, mpanao ankerina, dia aza miara-mihinana amin'ny akory amin'ny toy izany ianareo. Tanisain'ny Paoly ao ireo karazana
fahotana teo anivon'ny fiangonana. Zava-doza mantsy te zao. Ny fiaroarona amin'izy ireny dia miteraka zavatra ratsy. Zao mivolaza amin'ny bokin'ny Korintianina toko 10, Korintianina voalohany toko 10 ka ny 9. Hoy izy hoe manomboka amin'ny 7. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia hitsangana hilalao. Tadio tsara fa amin'ny andro firavoravoan'ny mpanompo sampy dia matetika ahitana finanam-be, fisotroana ary varavarana misokatra mankany amin'ny fitsangatsangana. Ary zay no lazainy Paoly, aoka tsy ho aminareo zany. Dia ny 9 dia izy hoe aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny. Aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny. Mazava ny tenin'ny Paoly, aoka tsy ho amin'ny fitsangatsangana ianareo. Zao no tenin'ity mpanoratra anankiray Ellen White. Tsy misy olona mahay mifaly amin'ny fitahian'ny fahamasinana raha mbola tia tena sy fatrapitihanina izy. Ny fahazarana ratsy mitohy amin'ny fihinana sy fisotro tafahoatra dia mampalemy ny asan'ny tova rehetra ao anatin'ny vatana. Amin'ny fanomezana fahafaham-po sy ny fitiavan-komana sy ny filan-dratsy, na dia ireo mitony tena ho kristianina aza, dia manembatsembana ny asan'ny natiora ary mampihena ny hery vatana sy ny saina ary ny tova ary ny toetra izany. Aferiko iny mandeha. Ny fampanarana-po amin'ny fitiavan-kanina, ny filan-dratsy, ny fisotroana tafahoatra dia mampalemy ny asan'ny tova rehetra amin'ny vatana ka manembatsembana ny asan'ny natiora, mampihena ny herin'ny vatana, ny saina ary ny toetra. Ny azo antoka nefa dia izao. Rehefa foana tanteraka ny izaho amin'ny olona anankiray, rehefa roana tsy eo amin'ny fo ny Andriamanitsy izy rehetra, dia ny firotsahany fanahin'i Kristy ny mameno ny banga. Ny olona toy izany dia manana finoana izay miasa amin'ny alalan'ny fitiavana ary manadio ny fiainany ho afaka amin'ny fahalitoana ara-pitondrantena sy ny ara-panahy rehetra. Ry mpiara-midinika naman'Andriamanitra ane, hitahy antsika maniry indrindra anandratra antsika amin'ny fenitra avo sy madio lanitra Andriamanitra, satria izaho sy ianao dia 10 ny fanahy masina. Ho amin'izany tanjona izany no iasan'ny fanahin'Andriamanitra mandrakariva ao anatintsika. Zay no nahatonga n'Andriamanitra hoe efa nataony ao anatinareo ny fanahy masina, satria maniry Andriamanitra anandratra antsika amin'ny fenitra avo sy madio ny lanitra. Ny foronana maha-olombelontsika raha tsy ahitsy ny fanahin'Andriamanitra dia mitondra antsika kosa manefa zany makany mivoan'ny fahafatesana ara-pitondrantena ara-moraly. Andriamanitra ne omba antsika tsirairay avy ho amaranana ny dinika rehetra, aza dino fa 10 ny fanahy masina izaho sy ianao. 10 ny fanahy masina. Fantatsika sara zany hoe 10 zany toerana manokana zany, toerana masina zany. Zany ny toerana misy anao, zany ny toerana misy ahy. Ary zany tokony hahafaly antsika, zany tokony hampahiry antsika alohan'ny, ary tokony hahatonga antsika fikitra mandrakariva amin'Andriamanitra ary mpiara-midinika namako. 10 ny fanahy masina izaho sy ianao. Dia hoe izy hoe koa dia mankalaza an'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Dia hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay io, misaotra anao izahay, fa na dia olona tsy mendrika aza, na dia mpanompo tsy mahasoa aza, satria ny ratsy rehetra teo masonao no efa nataonay no teneninay, nalehanay no jereny masonay, kanefa dia mbola tianao ihany izahay mba ho 10 ny fanahy masina. Andriamanitra, aoko raisinay tombotsoa lehibe izany toerana misy anay izany, ka hifadianay ny ratsy rehetra
fa ankalazana ianao kosa amin'ny tenanay satria olom-boavidy izahay. Dia mitahina tsirairay avy, mitahiny mpiara-midinika, mitahiny fiainanay, ny fivelomana sy izay rehetra mahakasika anay. Raha misy kivy Andriamanitra, ianao no ampahery. Raha misy trampahoriana, ianao no mpampionina. Ary raha misy ny tratry ny fahakiviana sy ny fahalemena, Tompo, ianao no mpampitraka ny tsirairay. Dia mitahy ny fivelomana sy ny fianarana sy izay mahakasika anay. Tonoina ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.